mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Palmeraba antsika tsirairay avy indray aratratra ity alakamisy fahaenina volana avrily ity ary manona fahasoavan'ny Tompo ao aminao. Irariko dia tsara indrindra dia bosaka aminao mandrakariva ary ihany koa ho andro feno fifaliana, herinandro fifaliana, herinandro iposahan'ny mazava, ny herinandro izay diavinao anio. Alohan'ny hiarantsika amin'ny lesona anio dia iray vavakantsika. Tompo tsara dianay eo misaotra anao fa mbola nomena tombonandro indray izay, nomena tombon-tsoa ary narovanao na eny amin'ny lalana na eny amin'ny atao rehetra. Tsapanay mandrakariva ny fiasanao ary koa ny fanahinao miasina izay miasa amin'ny tokantrano misy anay. Tompo tany ho anao mandrakariva izay ary aza avela kivy fa mba hitombo fanantenana ny aminao mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe mitondra vokatra ny voana fafy rehetra. Mitondra vokatra ny voana fafy rehetra. Veantsika hatrany tsy anjery amin'ny apokalipsy 4:20, ny 4:20 sy ny 5:15 manao hoe ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempolo, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe arosoy ny fijinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Amen. Misy fijinjana roa ao amin'ny apokalipsy 4:20 izay nivakiantsika teo, ny fijinjana ny voavolamena izay maneho an'ireo marina ary ny fijinjana ny voaloboka feno rà izay maneho ireo olona tsy marina na ireo very. Samy efa masaka ireo vokatra roa ireo, efa nahatratra ny fahamasahana tanteraka ny voana fafy rehetra. Ao amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 20 moa dia ny hevitry ny hoe famaizana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Nisy anjely iray koa izy nivoaka avy tao amin'ny alitara ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Indro ilay anjely izay baiko ny afo ny fitsaran'Andriamanitra farany. Masaka ny vokatra, nahatratra ny fetrany ny fahotana, ny ohatra ny tsipika ny famindrapon'Andriamanitra ny fikomiana. Na dia ratsy tokoa aza ny zava-misy dia hiaratsy hatrany mandra-pahatonga izany ho foana tanteraka. Nanao izay rehetra azony natao ho antsika ry Andriamanitra fitiavana. Ao anatin'izany ny fanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, ho fanatitra noho ny fahotantsika, izay tsy nahalala ota dia efa natao no ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarin'Andriamanitra eo aminy kosa isika. Hoy izy eo amin'ny Korintiana 2:15-20. Indro afatra ara-paminaniana ny maika avy ao amin'ny apokalipsy 4:20. Efa namokatra avokoa ny voana fafy rehetra, masaka dia masaka ny vo ary efa vonona ho jinjaina ny voaloboka. Maneho endrik'Andriamanitra izay feno fahasoavana, fangoram-po, famindram-po ary fitiavana amin'izao tontolo rehetra izao ny vahoaka an'Andriamanitra. Zanaky ny ratsy kosa dia maneho ny fieremana, ny filana ambany, ny fialonana ary ny fankahalana. Ny toetran'i Jesosy no miseho eo amin'ny sokajin'olona iray
any an'ny Satana kosa no miseho amin'ny ankilany. Ho hitan'izao tontolo rehetra izao, eo amin'ny voakan'Andriamanitra ny fanehoana ny fahamarinana izay mety tsy mbola hitan'ny taranaka ny sasy izay. Fanohitra amin'ny fahamarinan'i Kristy izay aseho eo amin'ny vahoakany, dia ho hitan'izao tontolo rehetra izao ny vokatry ny fanehoan'ny fikomiana tamin'Andriamanitra. Aseho miharihary manoloana ny olona sy ny anjely ny faharatsiam-panahy, ny faharatsiana, ny fahotana ary ny fandikana lalàna. Hiharihary amin'izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona sy ny anjely ny tsy fitoviana eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny meloka, ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana. Fiteny ny lesona antsika androany dia ho avy tokoa ary manamafy izany ny Apokalipsy 14 manomboka amin'ny andininy 17 sy ny 20, ary manamafy ihany koa ny fitsinjana dia misy fitsinjana roa, ny voa, ny voavolamena sy ilay fitsinjana ny voaloboka feno rà. Ilay voavolamena izay maneho an'ireo marina ary ireo voaloboka feno rà izay maneho an'ireo tsy marina na ireo very. Mahafaly ihany koa mahita filazany manao hoe ho tsinjaina ireo marina, izany hoe inona moa mahamarina an'ireo olona ireo nefa dia olombelona mbola eto an-tany izy ireo, dia noho ny fandraisany an'i Kristy. Kristy ilay marina izay nisolo ny fahotany ary tsy hita ny tsy fahamarinana fa i Kristy no hita eo aminy. Ireo hafa ihany koa, ireo hafa kosa ilay voaloboka feno rà izay maneho ny tsy marina dia miharihary ny fandavany, ny famonjena. Miharihary ihany koa ny toetra, ny faharatsiany, ny faharatsim-panahy, ny fahotana ary ny fandikana lalàna. Tia miaina amin'ny ratsy ary ny ratsy manjakariva ny ankaminy. Fanohitra amin'izany kosa ireo izay nandray an'i Kristy izay manaiky sy manaraka ny didin'Andriamanitra ary mankahara ny fahotana fa ny famasinan'Andriamanitra mandrakariva no tadiavany isan'andro. Iriko ianao raha mba ao anatin'izay mba ho tanteraka aminao tokoa ny fahamarinan'ny Tompo dia ny handovahanao ny fiainana mandrakizay. Tahantsika ny fanahy masina mba hanolorana antsika mandrakariva, mba tsy ho very anie isika fa haharitra ny farany tokoa mandrapahatonga ny Tompo eny amin'ny rahona lanitra. Afaka isika Ray anay masina tsara indrindra misaotra anao any amin'izany lesona amenao anay anio izany. Misaotra Tompo tsy mandao anay fa amin'ny fotoana rehetra dia mitady anao ny hitazomana anay ao ambany. Tianay ny hiavoa mandrakariva ary hitafy ny fahasoavanao ka hitombo fahamasinana eo aminao tokoa ny izay. Io manokana Tompo ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Zavela izy ho diso anjara ny amin'ny fahasoavanao, ny famonjam-ponao ary koa ny fitahiana izay avy aminao. Dononina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.